nanomboka tamin'ny folo sy roa arivo prima bébé dia niasa tao anatin'ny tontolon'ny zaza madinika. Nanana tanjona izahay dia ny hoe hanampy ny ray aman-dreny amin'ny resaka fihbeazana ny zaza vao teraka hatramin'ny fahaentaona. Dia araka izay indrindra hikarakara izahay fampiofanana ireo ray aman-dreny izay mananjanaka vao teraka hatramin'ny fahatelo taona amin'ny asabotsy ho avy izao ao misy ka antamena nanomboka misy vora maraina. Ny zavatra hita ao dia misy matianina momba ny zazakely, momba ny fibeazana ny zaza izay hiara-iasa aminay amela belatra hanampy ny ray aman-dreny hoe inavy ireo teknika maro samihafa ahafahan'ny zazakely mivelatra araka ny tokony izy na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy. Tena tsara manentana ny ray aman-dreny rehetrarehetra izay mananjanaka hatramin'ny fahatelo taona tonga amin'ny asabotsy ho avy izao fa ao no ahitantsika hoe inavy ireo teknika maro samihafa. Ohatra fotsiny ohatra ny amin'ny resaka fihetsehany vatan'ny zaza, na ohatra hoe amin'ny resaka fitenenana, na ny amin'ny resaka fiarahamonina dia ho ampianarana izany inona ny zavatra tokony atao. Fa ny tsara dia manatrika ilay fiofanana amin'ny asabotsy ho avy izao. Mariako aloha izany fa raha ilay fotoana izay anaovana ilay fampiofanana aloha tsy ho ampy mihitsy. Mariako ihany koa fa indroa taona ny fampiofanana dia amin'ity volana avrila ity sy amin'ny volana oktobra. Dia eo ihany koa ireo atelier maro samihafa izay ho karakarainy prima bébé amin'ny volana juillet sy août. Ny fanabeazana ny ankizy tsy vitan'olo tokana, tsy vitana amin'ny fotoana vetivetika fa misy zavatra tokony atao foana izany na oviana na oviana. Fa ny anjara birika prima bébé izany dia hoe misy an'izay tolotra omenay andray aman-dreny izay mba ahafahanay manampy ny ray aman-dreny. Ny mpampiofana miara-miasa izahay amin'ny madame Dina Ramamonjy izay mpampiofana matianina momba ny fibeazana ny zaza madinika. Marianatra ihany koa izany fa ny ray aman-dreny rehetrarehetra dia intsony afaka manatrika izay fampiofanana izay. Izay ray aman-dreny mananjanaka vao teraka hatramin'ny fahatelo taona ary mariako ihany koa fa tsy misy vidim-pidikana fa afaka tonga daholo izay ray aman-dreny mahaliana amin'izay fibeazana ny zaza izay.